Ny taranja baolina lavalava koa no sahano resantsika manomboka eto ny fifananana ho an'ny top 14. Androany no tapitra ny farana izany ny lalao fanjanana ho an'ny izay fedinany tompon-daka ny ligina lamanga izay eo amin'ny top 14 ka isan'ny lalao farana izay nanasany maro tamin'ity androany ity dia ny fionana teo amin'ny FTM Manjakaray sy ny Union Amicale Sportive de Cheminot voaka nandresy tamin'ny isa mazava 7/2020 iry zareo avy etsy Manjakaray. Resin'ny FTM Manjakaray manao akanjo mena amin'ny sary tamin'ny isa mazava 7/2020 no Cheminot teo amin'ny andro farany amin'ny fanjanana fedinany tompon-daka ny ligina lamanga ho an'ny ekipa Voskajy ao anatin'ny top 14. Nanana ny fahavononana tamin'ny lafiny rehetra ibatana ny fandresena ny ekipany Dakar. Niporofony tamin'ny tantsakara batana ny lalao nasehony izay azakazaka hatramin'ny farany ka tsy araky ny mpilalao an'ny Cheminot. Teo amin'ny fidirana voalohany dia mbola nifantanja tsara ny lalao an'ny Rotota izay nisaraka tamin'ny isa 13/20. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niana hery vaika ny lalao ny Manjakaray ka maromaro ny baolina nety tanana tonga an'izy ireo izay nibatany ny fandresena. Malasabotsy kosa dia nisaraka ady sahala ny Stade Olympique de Lemirna sy ny TFA anaty hazo. Lalao isan'ny narasan'ny maro ihany koa ity fionana ateo amin'ny Menavalahana sy ny anaty hazo ity. Telo amby telopolo io ny isa farany nisarahan'ny Rotota. Hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany dia ny famalinana tanteraka ny fanafiana. Ny fantanja tsara ihany koa ny lalao izay nasehon'ny Rotota. Toy izao ary ireo vokatra hafa nandritra izay andro farany izay. 3FP nandresy ny GST Anambondra tamin'ny isa 7/20. IRC nandresy ny Kopa tamin'ny isa 2/20. Ny TFM Manakasina nandresy ny Tamanosibe tamin'ny isa 2/20. Ny Kosfa nandresy ny Savoniry Tropicale tamin'ny isa 2/20. Ny 3FP sy ny IRC no nitana ny laharana roa voalohany izay iandry avy hatrany eo amin'ny lalao manasa-dalana amin'ny fedinany tompon-daka ny ligina lamanga ity. Hiatrika ny lalao sakana kosa ny USA ifampitana amin'ny TFM Manakasina ary ny Union Amicale Sportive de Cheminot ifampitana amin'ny Kosfa.